dia mbola misy bebe kokoa. Tsy ny hoe amin'ny teny gasy misy ohatrany hafa fa raha amin'ny teny frantsay hoe il y a plus. Dia maninona? Il y a plus d'amour, il y a plus d'intimité avec le Seigneur, il y a plus d'onction, il y a plus de puissance, il y a plus de possibilités. Betsaka zany ny zavatra mbola azon'Andriamanitra omena antsika, il y a plus et plus et plus. Araka le niresantsika tamintsika vao nianatra tamin'ny été iny hoe il y a plus pour être plus comme Jésus, il y a plus pour faire plus comme Jésus, et il y a plus pour avoir ce que Dieu veut qu'on a. Être, faire, voir. Il y a plus pour être comme Jésus, il y a plus pour faire plus comme Jésus, et il y a plus pour avoir plus de ce que Dieu veut qu'on a. C'est moi zany etika zay tian'Andriamanitra ihany zany fa tsy zay tiantsika. Zany hoe raha fitinana zany a, dia hoe miasa ny fanahy-masina amin'ny fiainantsika, zay mahatonga antsika hitovy bebe kokoa amin'i Jesosy a, zay mahatonga antsika afaka manao bebe kokoa ny asa ohatrany nataon'i Jesosy a, zay mahatonga antsika manana zay zavatra tian'Andriamanitra omena ho tantanintsika. Zay moa zany antsika hoe ny zavatra rehetra ananantsika dia tantana ihany ianao fa tsisy hoanao. Zay moa hoe raha miala eto tsika tsisy mitondra na dia hoe tapam-panjaitra rera na dia ninona fa zay zavatra rehetra omen'Andriamanitra antsika zany dia hoentintsika ho tantanina hampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy hanaovana soa amin'ny manodidina antsika. Zay foana zany. Tsika zany a afaka zany tsika mbola hiasany fanan'Andriamanitra bebe kokoa mba ho tena hoe vavolombelona fidèle zany ho an'i Jesosy amin'izay rehetra alehantsika. Ny tiako lazaina aminareo androany hariva dia izao. Izy ity zany fampianarana efa nataoko taona vitsivitsy lasa zay, tsy fantatro raha misy matadidy aminareo, raha tsy misy mihitsy zany a, dia pirofo zany fa tsara mamerimberin-javatra. Ny vaky teny voalohany vakiny mpanompon'Andriamanitra teo iny zany hoe naka tandroko Samuel feny diliola nanositra ny Davida teo amin'ny rahalahiny. Ary nanomboka tamin'izay andro zay ozy izy dia ny fanahin'i Jehovah nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Iny zany le hoe ositra voalohany nomen'Andriamanitra ny Davida. Dia inona kay nataon'i Davida tao aorianan'izay? Fantatritsika tsara, Samuela voalohany toko 17 lasa Davida niady tamin'ny goliata dia nandresy azy tamin'ny vatokely tsy haiko moa kely nangeza izy hoe vatokolonjy anankidimy nandreseny Davida ny goliata dia ray moa nampiasainy dia efa maty le géant be zany. Zany hoe ny ositra voalohany nomen'Andriamanitra ny Davida dia nentina nandresena an'ilay goliata. Dia ao anatin'ny fiainantsika koa amin'ny testamenta vaovao zany ohatrany hoe la première onction dia nivadikitsika tamin'ny Jaona toko 20:22 teo le hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nifanena tamin'ny mpiana voalohany dia nanisy fofonaina nanao hoe fontsoka fofonaina dia raisy ny fanahy masina. Izay zany ny onction voalohany nandraisan'ny mpianatra ny fanahy masina dia tao anatin'ilay atao hoe fahaterahany indray. Fantatritsika moa zany fa talohan'izay tsy nisy olona zany tao anatin'ny testamenta talohan'izay zany hoe testamenta taloha moa zany talohan'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny olona zany tsy nanana fanan'Andriamanitra en permanence afa-tsy hoe raha nisy ray na roa nomen'Andriamanitra an'izay hoe privilègen'Andriamanitra moa zay sy ohatrany hoe izy manana an'izay prérogative zay hoe zay tiany amena fa ny principen'Andriamanitra tao alohan'izay zany tsisy an'izany fa rehefa ilaina dia milatsaka ny fanan'Andriamanitra tamin'ilay olona dia manao asa ngeza be izy na maminany izy na manasitrana izy na miady izy na zavatra ohatr'izany. Fa tamin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty zay vao nomena ny fanahy masina niditra tao anatin'ny olona voalohany dia ny apôstôly 12 ireo zany no nomeny Jesosy azy. Jodasy moa fa tsy teo intsony zany. Iny zany ohatrany équivalent le hoe ositra voalohany na première onction antsika dans la vie. Inona ny ilantsika ny fanahy masina voalohany iny fanahy masina le onction voalohany nomen'Andriamanitra antsika iny ohatrany nomen'Andriamanitra ny Davida entintsika hiady amin'ny géant, les géants dans notre vie. Ny géant dans notre vie zany tsy hoe tena nahita goliata 6 mètres ianao dia niady physiquement tsy zay ny antsika. Fa ny fanahy masina mipetraka ao anatintsika manome antsika le hoe hery vaovao hafa mihitsy ao anatin'ilay fahaterahany indray hoe ay ve zany ny atao hoe miaraka amin'ny Jesosy, ay ve zany manana fanahy masina ary io fanahy masina io zany manome anao hery miady amin'ny fakam-panahy. Zay zany géant-tsika. Ny géant-tsika voaloha
ao anatin'ny fiainantsika dia zay zavatra namatotra antsika rehetra talohany nahitantsika an' Jesosy. Ohatra ny fahotana, samy manana ny zavatra namatotra azy, samy manana ny fahalemeny. Ny sasany mety hoe zangazangana, jery zavatra maloto reny ohatra. Ny sasany mety hoe fisotroana toaka, ny sasany filokana, ny sasany mety tsy izany fa mety resaka tahotra, ny tahotra olona. Tahotra olona zany ry tsy avy amin'Andriamanitra hoe matahotra foana ianao dia tsy sahy manao inona mihitsy. Matahotra ny eritreritry ny olona, inona ny ijerevan'ny olona, inona ny fitsaran'ny olona, matahotra olona dia tsy mba samy joro amin'ny heviny, tsy mba mahasahy mandray andraikitra, tsy mahasahy manao zavatra satria matahotra. Fatotra daholo zany. Fa rehefa ao anatin'ny fahaterahana indray ianao mahazo fanahy masina, tokony tsy manana an'izay intsony ianao, fa manana fahasahiana vaovao ianao, manana fiadanana ianao, manana hery ianao, manana fifaliana ianao, zay tsy nanananao, tsy hitanao taloha, hafa mihitsy zany ary tsapanao fa olona vaovao ianao amin'ny Kristy, araka ny voalaza amin'ny Baiboly hoe raha amin'ny Kristy ianao dia olona vaovao, fa lasa ny zavatra taloha. Taloha ianao tsy manana hery anoerana fakam-panahy, fa dia ohatran'ny hoe entin'ny onjany eny fotsiny dia manaraka ny onjany enyko. Ka le izy raha tsy voatohatra mihitsy ary ko atao ahoana. Fa raha ohatra ianao teraka indraika nandray fanahy masina ao anatinao, tsy manana excuse ianao itenenanao fa tsy manana hery anoerana fakam-panahy ianao. Ny zavatra ataon'ny devoly dia tentation, zany hoe maka fanahy, fa ny devoly tsy afaka manery antsika hanota, fa matoa manota dia satria mbola tiantsika le izy. Zay fotsiny io. Disiplinina koa moa fa niteneniko foana hoe ilaintsika ny zavatra rehetra zany mandeha amin'ny fahazarana koa dia misy zavatra mila hovaina ao anatin'ny fiainantsika. Ny fanontaniana petraka amintsika tsirairay dia izao, inona kay mbola géant ao anatin'ny fiainantsika? Samy mandiny tentsika, inona kay géant ao anatin'ny fiainako? Mety hoe za tsy mijangajanga, za tsy mangalatra, za tsy mandainga, za tsy mba misoloky, fa mety hoe za mora tezitra. Tsy toinona voatenenina kely ny sasany dia pria, ohatran'ny mipoaka ohatran'ny volcan. Zany hoe mamatotra daholo zany. Matahotra ve ianao, matahotra ny hoavy ve ianao, manahiny amin'ny ampitso ianao tellement ka lasa misy anxiété ianao, stress be loatra ve ianao, zavatra zay tsy fantatrao hoe inona ny amahanao anazy. Inona kay mbola géant ao anatin'ny fiainantsika? Mena segondra vitsivitsy zany mieritreretana angatantsika amin'Andriamanitra. Angatao amin'Andriamanitra asehoana hoe inona kay géant mbola tsy resiko ao anatin'ny fiainako nandritra ny 20 taona fa niady tamin'io mbola tsy resiko foana. Ny sasany mety hoe mivava, fosafosa olona ohatra. Ny sasany mety hoe tsy fantatro hoe be dia be zany le izy, mety ara-tsy toetra. Ny nahafantarana lava arangety dia efa tsy mety zany ohatra. Ny sasany mety mamitapitaka, ny sasany mety mandainga, ny sasany mety tsy fantatro zany zay géant. Fa tsika rehetra hoe mahalala hoe inona géant anatin'ny fiainako. Dia raha ohatra ianao tena hoe vonona zany hoe hiova dia tokony tsy tia an'izany intsony. Zay nge mbola niveau 1 le onction fotsiny zay. Zay le niresantsika tamin'ny teo hoe mila le ositra masina avy amin'ny Jesosy tsika dia vokatry n'ino fifampikasokasohana amin'ny Jesosy no azonan'io avy amin'ny alalan'ny firaisana fanahy masina koa zany tsy izy afa-tsy ny famakiana ny ten'Andriamanitra mivavaka, fiaraha-mivavaka toy izao, fianarana. Efa zavatra tsy nampianarina koa rehetra tsy hay dia tsy fantatra hoe ahoana ny tokony fizotrany. Raha vakitsika indray tao amin'ny menontsika tsara tao amin'ny Samuela toko faharoa andiny faharoa, Samuela faharoa toko faharoa andiny fahaefatra, nosorana fanondroany Davida tany Hebron miaraka tamin'ny tokony Joda, ny fokony Joda. Io zany efa 13 taona tao aorianan'le voalohany io zany hoe mody hoe chapitre manaraka fa ao anaty Baiboly indray elaela. Deuxième onction io zany efa niveau ambony indray io. Le teo zany miady amin'ny géant fotsiny ianao, bon géant anao zany inona namatotra anao, inona fahotanao fa resinao iny. Taoko efa be dia be amintsika angamba nefa nihoatra an'izay hoe voafatotry ny fahotana be izay, etsy inge manota daholo fa tsisy hoe tena tsy raisinao mihitsy le zavatra ohatr'izao fa indray mba mibolisatra eny ianao fa fantatrao fa mifona aingana ianao dia miarina zany. Fa raha hoe ny zavatra mbola mamatotra be ianao zany mety hoe secret tsy fantatry n'iza afa-tsy ianao sy Jesosy ary ny devoly any dia zay zany mbola any ianao zany mbola miady amin'izay géant zay ianao. Fa raha ohatra ianao fa naresin'izay efa mba miakatra grady ianao zany ny deuxième onction zany eton'ny Davida nosorana teo amin'ny fokony Joda tany Hebron et c'était pourquoi c'est pas pour se battre avec un géant mais c'est pour régner sur un tribu. Efa mitatra zany ny influence anao zao. Mahavariana ireo olona na tsy zavatra fizika hita amin'ny maso raha le onction na hoe ositra masina, fa ny olona manana ny ositra masina
Rehefa miteny izy manana influence, manana autorité, na tsy fantatry le olona manodidina anazy na any amin'ny fiasanany any ary na any amin'izay misy azy any ary manana influence izy. Matetika ny olona zao tontolo zao raha mahatsapa an'izay dia manaiky. Fa ny hitanao ny olona tsy manaiky an'izay dia ny olona religieux. Zany hoe ny olona miseho azy mivavaka nefa tsy manana ahoana reny fitazana zany olona ohatran'ny fariseo sy ny saduceo zany ilay mpanaraka lalàna be. Ny olona manana esprit religieux zany dia ilay miseho azy masimasina be nefa tsy manaiky eto amin'ny fanahy masina zany ohatra. Reny olona reny indraindray manakana an'ilay tsy tian'ilay olona manana an'ilay onction en fait. Ny zavatra tsy tiany amin'ny olona io. Davida zany tamin'ny sorana fahandroa lasa mpanjaka ny Joda. Dia nanjaka tao amin'ny Joda fotsiny moa izy nandritra ny 7 taona zany. Zay zany hoe nitomby ny influence an'i Davida rehefa nosorana fahandroana izy. Raha ao anatin'ny testamenta vaovao mijery mampitanjy amin'ny ny apôtra zany na ny apôstôly tao amin'ny nivakitsika teo iny zany tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa nomena fanahy masina fahandroana zany izy amin'le tao amin'ny efitrano ambony. Dia nisy an'le afo trano Tariamboromailala izy teo ambonin'le 120 personnes tao amin'ny efitra ambony. Dia ny zany se moquer ny olona hoe mamitoka angambo ireo satria hoe miteniteny foana nefany le langue zay niteneny zareo tsy hoe fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra akory fa fiteny amin'ny fiteny fantatra fa c'est des langues connues satria ny olona tonga ato Jerusalema na eny hoe ary to miteny amin'ny teny égyptienne, to miteny amin'ny teny persienne, to miteny tsy fantatro zay tonga atao raha nisy gasy angamba to hoe to miteny gasy angamba ohatrany tsy nisy gasy angamba aloha. Fa nofenoina pour la deuxième fois zany ny apôstôly tamin'io dia naninona amin'izay izy ny avy eo hitanareo tsara moa le hoe talohan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty zareo le nandositra natahotra ohatr'izany fa noho ny avy eo izy nandeha nitory tamin'ny fahasahiana. Nitatra koa zany ny influence-ny. Zany hoe rehefa feno fanamasina indray ianao zany mitatra indray ny influence anao deuxième fois zany ianao fenoina tamin'ny lalàna nomena tamin'ny andron'ny Mosesy no nefa nanota ny olona tamin'izany. Tadidinareo tsara le hoe nandeha nanao omby kely izy mivavahana fanakaiza ary le Mosesy 40 jours 40 nuits tsy hitany azy nalehany dia hanaovy omby kely amin'ny volamena zay ry Arona ataonay Andriamanitra indray dia eo ny akokoaka teo. Fa no verina avy any an-tendrombohitra Mosesy moa zany tezitra dia namaky an'le tablette de vato iny dia namono vonoina zany le olona dia 3,000 maty. Fa tamin'ity kosa ny latsaka amin'ny fanahy masina dia nitory teny tamin'ny fahasahiana ny apôstôly feno ny heron'ny fanahy masina dia be dia be ny olona no niaiky ny fahotany dia 3,000 no vonovonjena dia nisy ny signe, nisy miracle, nisy ny zavatra rehetra tranga zany fahagagana tao Jerosalema tamin'io andrio. Rehefa nomena zany ny lalàna namono 3,000 maty nomena ny fanahy masina zany latsaka tamin'ny hery tamin'ny apôstôly ny fenoina dia nisy olona 3,000 no vavonsy tamin'io. Zay zany le onction deuxième niveau ny onction zay ilaitsika re olona raha ohatra tsika hanao témoignage, raha ohatra tsika hitory an Jesosy, raha ohatra tsika mba te hampitombo ny influence atsika manodidina atsika zany fa tsy zao tontolo zao navelantsika hidominina eto amin'izao tontolo zao fa lasa maizina. Mijery vaovao fotsiny ianao re olona dia efa miady ny tany rehetrarehetra partout ny fifankahalana, famonoan'olona tsy fantatro intsony fa dia hoe aiza le kristianina mba mijoroa le olontsika, mba mijoroa le olontsika mba ho sira sy ho fahazavan'ny tany fa tsy sanatria mameno espasy aty ambony tany aty fotsiny isika mandram-pianantsika aty za aloha dia efa voavonjy dia mipetrapetraka fotsiny mandram-pianatson Jesosy asina raptura no ahavoaloana ny fahafatesako. Non, nataon'Andriamanitra mba hamokatra tsika, tsy afaka mamokatra ianao raha tsy feno fanahy masina ka ampiasain'Andriamanitra ohatran'ny nampiasainy tamin'ny andron'ny apôstôly zany. Dia noho ny hitanareo zany raha tohizanareo zany nenona teo amin'ny asan'ny apôstôly toko faha-efatra ny teny hoe ny fatorana moa zany Petera sy Jaona tany tranomaizina dia ny Sinedriona le nandrahoana anazy dia mivavaka ry zareo jereo izy mifandrahonany eo anay mpanomponao mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra omban'ny alinjirany tananao asitrana sy anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka zany izy roalahy. Ary rehefa mivavaka izy amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Dia izay indray zany izy hoe
Nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina zany izy le tamin'ny koa zany. De ny troisième fois zany zareo zany ny fenon'ny fanahy masina tamin'iny. Zany hoe famainona fanahy masina ry olona tsy tamin'ny hoe ianao teraka indray dia nahazo fanahy masina ianao dia ampy. Asa tsy resaka teolojia tsika androany alina hoe fenon'ny fanahy masina ve ny anaran'izay sa batisan'ny fanahy masina ve ny anaran'izay zay tsy fantatro izay antsoinao azy fa fantatro fotsiny dia zao. Ao anaty baiboly ao dia fenon'ny fanahy masina foana rehefa mangataka sy mivavaka dia fenon'ny fanahy masina foana raha posibla atao anaty baiboly dia mbola posibla amin'ny androntsika dia mangatantsika mba ho fenon'ny fanahy masina koa tsika androany alina mba ho ampiasan'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga sy mahatalanjona ohatra nataony tamin'ny asan'ny apôstôly. Davida zany tamin'ny nomena onction troisième fois misy troisième fois zany dia teo anatrehan'ny Israely ray manontolo izy ny nomena ny onction troisième fois zany dia tamin'ny bokin'ny Samuela faharoa toko 5:27 misy an'izay fito taona taorianan'le deuxième fois teo zany dia ny loholon'ny Israely nanositra azy. Et nitatra indray ny influence David, c'est pas seulement régner sur le tribu de Juda, mais régner sur une nation des rois d'Israël. La mihitsy izy tamin'izay indray zany dia tsy vitany hoe roi d'Israël fa David zany tena nanjaka tamin'ny firenena rehetra manodidina azy ary nomen'Andriamanitra azy fandresena tamin'izay ady rehetra nataony satria hoe tanàn'Andriamanitra momba azy ary mino fa ny antony anankiray lehibe dia satria efa nosoran'Andriamanitra fahatelony izy ohatran'ny hoe teo anatrehan'ny firenena ray manontolo mba nitatra ny influence David tsy ny Israeliany nanjakany fa be dia be zany ny firenena manodidina ny David ohatran'ny hoe nanompo azy tributaire tamin'ny David dia le manatitra volamena sy fanomezana isan-taona izany moa zany tamin'izany fa izy dia nandresy foana tamin'izay tany rehetra nalehany. Dia ohatran'izay koa zany ny asan'ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly fa toko 4 ny vakitsika teo fahadimy izy mitory amin'ny fahasahina tsisy olona nasansy moke tamin'le apôstôly tsony tamin'izy nilatsahan'ny fanahy masina fanondro mbola ny moke ny olona hoe mamo angaro fa no nilatsaka fahantelo ny fanahy masina niakatra dimension ny herin'ny fanahy masina tao anatin'ny apôstôly tsisy olona ny moke tsisy olona nasansy moke ary nisan'ny olona mivonjena izy dia ohatran'ny hoe exponentiel ny fitombony fa tsy 3000 tsony. Dia nananan'ny olona ena maso tahotra azy zareo vakinao tsara moa zany ny asan'ny apôstôly toko 5 io ary ianareo tsara le hoe tantarany Ananiasy sy Safira izay nandainga moa zany resaka hoe mivarotra tany sy mivarotra trano tamin'izany tsy inona hoe namidiny olona ny fananany dia nomenan'ny apôstôly jerena zany dia tsisy olona nahantra mihitsy tena hoe mifampatoko zany amin'izao fotoana izao ianao nanao an'izany tsy raha be fa dia fa ngamba asa indray mivavan'ny olona amin'ny Facebook hoe pastera mpangalatra mpankoko-karena tsy fantatro moa zany fa tamin'izany zany hoe naraina daholo dia naterina teo amin'ny tongotry ny apôstôly fa Safira sy Ananiasy zany tia kely dia nandainga finanjo moa zany ny tenen'ny Petera hoe nakaiza daholo fanamenao daholo nandainga tamin'ny fanahy masina ozy izy ny baiboly tao anatin'io chapitre io dia tonga dia minjitra maky. Raha ny testamenta taloha moa zany misy an'izany testamenta taloha fa anatin'ny testamenta vaovao misy an'izany ry olona zany hoe misy olona rehefa manana an'le atao hoe troisième dimension an'le onction ohatran'ny hoe mitandrema surtout miataky olona manana ny onction an'Andriamanitra tsy dia azo atao loatra tafiditra anatin'ny fampianaram-panompon'Andriamanitra moa hoe aza mitsara indrindra fa miataky ny olona mpanompon'Andriamanitra indrindra fa le mpanompon'Andriamanitra manana ny onction tsy dia azo atao loatra satria ohatran'ny hoe misy zavatra mifototra zany le izy izay hitantsika ao anatin'io tantara ny Ananiasy sy Safira io zany ary ny famantarana sy fahagagana zany dia nanaraka ny apôstôly tao anatin'io bokin'ny asan'ny apôstôly io izay mahavariana foana moa mamaky azy mahavariana foana hoe mba te hahita an'izany mba te hiaina an'izany tsy fantatro ianao tsy fantatro ianao matoa ianao tonga eo androany alina betsabetsaka androany alina minao fa mangetaeta an'izany daholo tsika rehetrarehetra hoe fa maninona kay tsika ny aina ohatran'ny olona pauvre ohatran'ny olona mitafy voronkitsay nefa zanak'Andriamanitra ambassadeur an' Jesosy
Jesosy mikoriana ao anatinao fa maninona kaitsika androray miteny hoe za mahantra, za marary, za mila tsaboana, za mila vonjena, fa maninona efa mivonjeny Jesosy ianao, fa maninona ianao mbola mila vonjena foana, fa miandry mpamonjy iza foana tsika e. Jesosy efa namonjy anao. Mitsangana amin'izay ianao dia raiso ny sabatra sy ny fiadiana rehetra ampiasao, fa manana ny autorité sy ny fahefana nomeny Jesosy ianao. Aza manaiky ataony devoly an'izany hoe ianao dia tsy afaka eo mihitsy raha tsisy mpamonjy, ianao dia mila anaovana tera-pirotaona, ianao mila ametrahana tanany impolo. Non, non. Aza mba manaiky an'izany ireo olona. Tsy fantatrinareo fa za aloha manao hoe non. Raha possible tamin'ny andron'ny apôstôly dia possible amin'ny androntsika. Nialoko petera ireo olona nanasitran'ny olona ary mosoara sy tably am Paul nanafaka devoly. Paul tsy nandeha akory fa tsy fantatro nalefa nentin'ny apondra na tsy fantatro tsy amin'izany angamba tsisy postre tsy haiko nalefa DHL mosoara sy tably am Paul dia napetraka teo ambony marary dia voaka ny devoly. Voaka ny devoly. Maninontsika ireo olona miafiafa. Zanak'Andriamanitra, zanak'ampanjaka, tokony manao fitafiana princesse princesse daholo tsika, tokony rehefa mandeha tsika mitraka fa tsy resin'ny devoly foana isan'andro. Asonareo aloha zany no. Nanao hoe no. Hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 moa ilay hoe andininy faraka 12 sy 12 hoe ny tanan'i Paul nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro ka dia mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy nentina tao amin'ny marary dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanahy ratsy. Rehefa tonga amin'izay nivoana dimensiona onction izay ianao ka mandeha amin'ny hery sy fahefan'i Jesosy, ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina izy tsisy fetra. Fa izao miankina amintsika ilay izy hoe manahoana ianao ve misokatra, ianao ve madio, ianao ve foananao, tsisy ninina intsony ao anatinao fa tsy vita zany ianao tsisy izao tontolo izao ao tsisy ny filan'ny tenanao sy ny fitiavan-tena sy ny filan'ny sy ny fahotanao vida ianao dia hoe tia fanahy masina fenoy. Izay no angatantsika androany alina. Fenoy fanahy masina esory daholo izay rehetrarehetra ao anatiko ka tsy sitraponao dia fenoy ianao mba mandeha amin'ny hery sy ny fahefanana anan'i Jesosy. Raha tonga amin'izay niveau troisième onction en autorité sy domination zay non c'est pour la domination, vraiment pour dominer sur une nation ohatran'ny nataony David. Ny domination resantsika tsy hoe ianao indray andeha hanjakazaka amin'ny hoe c'est pas pour dominer les autres, bien sûr que non, fa manana fahefana ianao amin'izao tontolo izao manana hery sy fahefana ianao mba miady amin'ny asa maizina, ny teninao misy hery sy fahefana mametraka na manongotra. Zay ilay ohatrany hoe Samuel ampaminany hoe ny tenin'ny Samuel ampaminany tsisy rasaka taniny. Zay mahatonga antsika hoe tandremo ny zavatra tenin'ny vavantsika ireo olona fa mila masiny ny vavy io te mba hazo valombavaka ve ianao miezaka tsy miteniteny foana. J'y travaille encore. Tsisy olona parfait fa tena hoe mba conscient ianao hoe tsy mety ny zavatra teneniko izany. Ezaka tsy hiposaposa olona, ezaka tsy hiteny negatif, ezaka tsy hanaratsy teno. Aza manaratsy teno, ny olona manodidina anao sy ny devoly efa manaratsy anao aza piny izy. Aza mba manaratsy teny izany, inona kay ny talentanananao mba ataovy izay kolokoloinao azy fa tsy ny zavatra negativa foana ny atao mavesatra be sy ny tendrombohitra be fa sanatria ohatry ny manometsena an'Andriamanitra ihany koa rehefa tsy mba mahay mankasitraka ny zavatra tsara sy ny talenta tsara amen'Andriamanitra anao. Talenta ananako tsy anananao, talenta anananao tsy ananako samy unique tsika araka ny fampianarana ny raisitsika tamin'ny ete. Unique ianao, jereo inona maha unique anao dia ampitombo izay, ataovy mivoatra izay, ataovy mamiratra ianao any amin'ny toerana rehetra izay misy anao any, fa tsy hoe ianao ilay miafiafy kely foana tsy dia makaiza ireo olona princesse daholo ny teninao rehefa tonga amin'izay autorité sy domination izay ianao manana hery manao décret ianao sy mikomandy dia tanteraka. Vavaka ataonao anatrehan'Andriamanitra manana lanja hafa mihitsy. Raha miresaka amin'ny olona ary ianao zay ilay manana influence ianao tsy fantatry ny olona akory fa miresaka ianao dia ataon'ny olona daholo izay ataonao satria manino ilay fitiavan'Andriamanitra sy fanan'Andriamanitra miasa ao anatinao fa tsy hoe entiny manipulena olona akory sanatria fa tadidinareo fa maninona kay Balama tsy navelan'Andriamanitra ny teniteny nanozona an'Israely fa maninona satria raha nanozona izy dia tanteraka. Satria nanana an'izay
talenta sy fahefanamen'Andriamanitra zay izy, kanefa na dia balamaty vola raha dia tsy natahotra an'Andriamanitra ihany fa tsy sanan'ozina fa dia azy an'Andriamanitra teneniko ny teneniko. Satria raha ohatra ianao tonga amin'ilay autorité ohatran'ny apôstôly ireo ny zavatra teneninao rehetra tanteraka. Raha sanatria manozona olona ary ianao dia tanteraka, raha sanatria fa tandremo fa tsarain'Andriamanitra amin'izay ianao. Tsy amen'Andriamanitra ny olona tsy matotra zany ny onction manana autorité niveau 3 zany. Tsy amen'Andriamanitra ny olona tsy matotra zany satria ho ampiasaina araka ny nofo. Masosotra ianona dia ho zongo, masosotra ianona dia hivavaka mba ho voy izy. Sanatria tsy izany. Ho faly ara voy ianona satria ohatra na dia hoe olona mpaniratsiran'Andriamanitra ary mba tian'Andriamanitra hibebaka daholo ireo olona ireo fa tsy tian'Andriamanitra hisy overina ray ary. Fa raha tsika mandeha amin'ny nofo sy ny sentimentsika dia hoe mba tiako mihitsy ianona raha voy satria jerevony ataony jerevony non, tsy omen'Andriamanitra anao mihitsy autorité io raha mbola ohatran'izay fisainantsika. Satria ny olona manana an'izany autorité zany raha sanatria manozona ary dia tanteraka. Fa ho tsarain'Andriamanitra tsika ny asa rehetra ataontsika, ny teny rehetra laoko ny vavantsika, indrindra fa raha mandratra olona. Tsy ataoko lava ilay fampianarana fa izay no tiana lazaina androany alina dia izao zany hoe voalohany indrindra ianao hoe fa sura fa misy fanamasin'Andriamanitra ao anatinao. Inona kay Zion mbola mila resenao? Izay no ray. Raha efa misy an'izay ianao ngatakitsika mba mila fanahy masina afaka ankatahana isan'andro ireo feno fanahy masina mba ho ampiasain'Andriamanitra indray tsika hitorony ny asan'i Jesosy sy hanasoa manodidina antsika, na hivavaka ao amin'ny marary na hivavaka ho an'ny olona, nanao intercession ianao na hivavaka ao amin'ny toeram-piasanao, amin'ny firenena, amin'ny fiangonana sy ny rehetrarehetra ilainao izay onction izay hoentina hanasoavana ny hafa. Fahatelo gamba mbola vitsitsika ny tonga any amin'izany troisième zany, fa faniritsika ve mba ho tonga amin'izany troisième dimension zany, ohatran'ny apôstôly hoe mba te ho tonga amin'izany Jesosy inona kay mety ho blocage ary manakana antsika tsy tonga amin'izany zavatra izany. Dia voalohany indrindra hoe fotsitsika ve madio, fiainantsika ve madio, fiainantsika ve vontony tenin'Andriamanitra. Izay moa hoe vie de prière, intimité anao miaraka amin'ny Jesosy ka ohatran'ny ahoana. Tsara ianao manao mifankazary isan-kariva, fa tsy ampy tena miteny afona amin'ny tena tsy ampy raha izay ihany ary. Fa ianao sy Jesosy rery mila mifankazatra. Tsara mihaino tenin'Andriamanitra isan-kariva fa raha izay fotsiny toy izao hoe miankina aminao ihany moa mahatraiza ny fanirianao an'ilay mba hoe tia intime amin'ny Jesosy fa raha izay fotsiny toy izao hoe tsy ampy fa mba invité anao zany hoe mba fikasana ianao hoe ampitombo ny fotoana iarahanao amin'ny Jesosy dia fiarahana ohatran'izao moa zany important hoe miara-mivavaka dia mba miara-mianatra. Inona kay mba fanirianao amponao? Dia inona kay mba zavatra tianao ovana amin'ny fiainanao? Inona kay aiza ho aiza kay ianao izay zany fanontaniana apetrako misy raha ho alefako avy eo dia samy eritreretintsika hoe aiza ho aiza kay ao anatin'izany rehetrarehetra izany, niveau aiza ho aiza sao dia mbola misy Zion ve? Inona manakana anahy tsy hitombo ara-panahy ary inona kay mba faniriako mba te ohatran'iza kay ary inona zavatra tokony mba hovaiko zany amin'ny fiainana.